Haleluya. Tsara n'Andriamanitsika. Tena Andriamanitra lehibe sady tsara sady masina n'Andriamanitsika. Voalohany dia tsoatran'Andriamanitra lehibe tenako raha mbola afaka manoko indray amin'izao ariva zao ary mankasitraka ny mpanokon'Andriamanitra hatrany manome sehatra afahako mivelatra amin'izao asa fanompoana zao dia tahin'Andriamanitra hatrany ianareo tompoko ary mitomboa fahasoavan'i Jesosy Kristy. Ary eto dia manome fiadanan'i Jesosy Kristy ihany koa aminao sy any amin'ny tokantranonao tsirairay tsirairay avy izay mandresy manaraka an'izao fotoana mba afaka hariva zao ary mino fa tena nifaly nibitabitaka tanteraka ianao nisaotra n'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay ilany alefantsika teo iny satria Andriamanitra mendrika isaorana tokoa izy Andriamanitra mamela ny helotsika rehetra izay manarina ny fahotantsika izay manavitra ny haintsika izay tsy dina nandavaka raha tokoa ilay Andriamanitra izay tompontsika miavaka dia mendrika isaorana izany mbola itoy isaotra anazy ihany tsika amin'izao fotoana zao amin'ny alalany teotsika nisaotra anazy tamin'ny alalany fiderana amin'izao fotoana zao mbola isaotra anazy ihany koa tsika amin'ny alalan'ny teniny ihany koa amin'ny fotoana lehibe izay mbola mihinantsika ahafahantsika manompo azy amin'izao ariva zao. Alohany anatanterantsika izany fisaorana izany sy angatantsika ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa mahery amin'ny fotoana ty mba tsy misy hery ny tenako na fahaizako ary ihany koa mangy ny fiainantsika tsirairay avy any ny Andriamanitra dia angatantsika fanahy masin'Andriamanitra hiasa mahery hikasika atsika ary ihany koa mpiteny anahy eto mba tsy teny latsaka namoatra fa zay vafon'Andriamanitra any ambara aminao eto dia ohatsika ary amaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny salamo fa 7:1 voalohany ka hatramin'ny 7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy misy soramandry eo ambony vakintsika fiderana n'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrampony nataon'i Davida nisaorany Jehova ry fanahiko ary izay rehetra atao anaty nisaorany anarany masina nisaorany Jehova ry fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiana rehetra izay mamela ny helinao rehetra aleluia izay manasitrana ny aretinao rehetra mino afa ho sitrana antsika sy anao eto fa zany tenan'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fisaorana izay ataontsika dia efa miasa n'Andriamanitra efa manasitrana izy ary ny aretina ary afaka dia tsarova fa tsy hay tsy ilay voatery hoe mandratam-pandriana na hoe any amin'ny hôpitaly zany foana ny aretiny fa maro karazany fanahina aretina ny fiainantsika zanak'olombelona fa ito ny tenin'Andriamanitra dia misy Andriamanitra afaka manasitrana ny aretintsika rehetra ndoantsika sy anao isaotra n'Andriamanitra amin'ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra mankasitraka tompo mahalala satria mbola menao fahasoavana izay afaka manompo anao amin'izao ariva zao. Saotra dada ny zavatra rehetra nataonao tamin'ny andronay tontolo androany mankasitraka tompo satria raha natratra an'izao ariva zao izay sy ny fahaizanay na ny herinay fa ianao tokoa izay niaro sy nitantana nombanay tamin'izay rehetra mety nalehanay tamin'ity andro androany ity dada ankehitriny tompo mahalala dia misaotra anao amin'ny foko rehetra mivelanao fanako ary amin'izao fotoana izao dada dia mbola mankasitraka anao hatrany satria mbola menao anay zao fahasoavana zao afaka manompo anao ahafahanay miray aminao ahafahanay manankaiky anao misimisy tompo dia kalazaina anao amin'izany rehetra ary eto Jehova reko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy te handeha amin'ny herin'ny tenako amin'izao fotoana lehibe omenao anay izao fa mila fanahy masinao tompo aoka fanahy masinao ifeny amin'ny rehetra ary ifeny any amin'ny olona rehetra izay mety manaraka sy mandre an'izao vavaka izao mba ho isy kasika manompona amin'ny hery fananao masina mba ho isy fiasa fananao masina mohoatra any anatin'ny tokantrano any anatin'ny fony olona mba ndraisan'ny olona dada fahasoavana mba ndraisan'ny olo koa dada fanasitana araka ny teninao teo ary ifeny amin'ny rehetra manontolo koa dada ny fananao masina mba tsy teneny latsaka mba tsy teneny mohoatra eto fa zay tena vamponao amin'ny fiainan'olona rehetra izay mandresy manaraka zao vavaka ny ampitenenao anahy eto mba voninahitra ny anaran'izay ary eto dada dia manaiky ny fadisoko rehetra satria olombelona dada tsy tanteraka ny tenako tsy anamarina ny tenako izay nanatoanao fa malala Andriamanitra fa mpanota fa ozy ny teninao dada tsy tonga anao ihany marina fa ny mpanota ibevaka mifona aminao Andriamanitra amin'ny karazana fadisoko rehetra ary manaiky ho sasana amin'ny ran'i Jesosy Kristy
sasana madio atoko mba tsy hisy pentimpentina ary olona rehetra Andriamanitra dia mandresy manaraka oka tsy hisy misy hevitra mety manasaraka an'izy ireny aminao fa ianao Andriamanitra mpamela heloka mela heloka anay tsirairay avy ary indro izay Andriamanitra manao tena anay honena anao hoanjakanao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny androany tika miasanao ataovy izay tianao any niny endrika fanahy zay mbola mijora misy blocage anisy sakana na réseau zany na fabarimbarinana anaty tokantrano maro samihafa ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy ambiny zany tsy anankely tsy anafahefana tonomboko eto ny fanafana tonomboko eto ny fandresena tonomboko eto Andriamanitra fatanteraka tafapita amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zao teny zay ho alatsaka amin'ny fiainanay mba ho voninahitra anarana amin'ny anarana sarobidy Jesosy Kristy anaovako zany Alleluia. Amen. Tsara n'Andriamanitra ka ry havako ten'Andriamanitra tsara sady mpanao tsara izy amin'izao fotoan'izao toy tiako atsika mbola ankalaza n'Andriamanitra tany amin'ny alalan'izao hira zao misy hira ho atolotra anao eto tena araka an'ilay teny teo hoe Andriamanitra dia izy no miasa manatanteraka ny fahasalamana manatanteraka fiarovana manome tombonandro tombontsoa fahasoavana amintsika dia araka izany dia tsy fantatsika fa tsy Andriamanitra mivantana mihidina mandeha manome an'izany zasy anao fa misy iraka izy dia ny anjery Jehova zany miakatra sy midina amin'ny fiainantsika dia manatanteraka an'izany valim-bavaka zany andoantsika sy anao anaraka an'izany hira zany amin'izao fotoan'izao fa midina ao anaty tokantranonao ny anjely mitondra valim-bavaka midina ananatin'ny toeram-piasananao ny anjely manaka ny valim-bavaka midina ananatiny fiainanao any ny anjely Jehova izay mitondra valim-bavaka dao antsika sy anao iberan'izany idera ny kalazan'Andriamanitra amin'izany sy lehibe zany amin'ny alalan'ny Kristy manara-finaritra Jehova, Jifana Aiku, Serehet Shatana, Misao, Jananima, Asina, Misao, Jani Jehova, Jifana Aiku, Azamisa Dinuinao, Nifita Hindre Hetra, Misao, Jani Jehova, Jifana Aiku. Serehet Shatona Misao Jananima Asila Misao Jani Jehova Jifana Aiku Azamisa Dinuinao Nifita Hindre Hetra Isan Mamela Nihel Kaure Hetra Sen Manasichana Yaretinao Rehetra Sen Manafjanenao Sihitinangandabaka Sen Mananafamchampu Sifianchananawe Isen Mamela Nihel Kaure Hetra Sen Manasichana Yaretinao Rehetra Sen Manafjanenao Sihitinangandabaka Sen Mananafamchampu Sifianchananawe Misao Jani Jehova Jifana Aiku Serehet Shatona Misao Jananima Asina Misao Jani Jehova Jifana Aiku Azamisa Dinuinao Nifita Hindre Hetra Isan Mamela Nihel Kaure Hetra Sen Manasichana Yaretinao Rehetra Sen Manafjanenao Sihitinangandabaka Sen Mananafamchampu
Aleluia. Minapafalifaly ianao mivitabita karaha natokantranonao satria fantatrao fa raha teny misy hira tahaka ireny misy teny mandeha tahaka ireny dia tsy mandehandeha fotsiny fa mandeha manatanteraka ny asany mieny hira sy teny izay mifaty amin'ny tenantsika ireny. Miakatra sy midina ny anjely mampidina fahasoavana amintsika sy ianao. Amin'izao fotoan'izao tompoka tonga ny fotoana andrenesantsika ny afaka-Andriamanitra ny fiainanao. Tonga ny fotoana itenenan'Andriamanitra amiko sy aminao amin'izao ariva izao. Taloha variavako fa raha nahazo izao teny izao entina ampitenantsika sy ianao fa tsy ho anao irery ny teny fa ho ahy mandray ihany koa ao anatin'ny satria tahin'Andriamanitra tsika sy ianao amin'ny alalan'ny teny. Amin'izao fotoan'izao dia jery tenin'Andriamanitra tsika hitonana teny fampahirezana fa tiako anao hivavaka amin'ny toerana misy anao any tombo vangio amin'ny alalan'ny teninao androany tombo kasio fiainako amin'ny alalan'izany teninao zany dia asandrato ary fianao dia mivavahana dia masinao misaotra anao raha mbola omenao tombontsoa fahasoavana itona teny fampahirezana ho an'ny olona masina rehetra izay mandresy manaraka an'izao vavaka an'izao. Misaotra anao dada satria olona sarobidy aminao toy olona avelanao andrehan'ny hafitra izao. Misaotra anao dada amin'ny tombontsoa ihany koa fa afo mampita n'izany hafatra izany. Fa ankehitrian'Andriamanitra dia mangataka aminao mitenena Jehovah raiko amin'ny fiainanay. Aoka anao dada tena hiasa mahery amin'izao teny izao fa tsy misy very amin'ny tany fa mokatra amin'ny fiainanay mba ho voninahitra ny anarana. Anao sehatra fa namasina satria manaiky fa tsinitsiny fa manaiky kosa fa ianao ilay mahery indrindra miampahery olona tsirairay amin'ny alalan'ny Jehovah. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa anaovako zavatra izany. Aleluia. Amen. 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 Tsara n'Andriamanitsika eto dia mampahery anao sahady fa hiteny amin'ny fiainanao Andriamanitra. Sady ianao zanany ianao malala ny fony ianao tena amangy anao manokana amin'ny alalan'ny teny. Ary amin'ity volana ity moa zany fa ialantsika malala ry havako fa omen'Andriamanitra teny ty ministera ty hoe volana fanetrentena. Nefa tsarova ry havako fa zany fanetrentena zany tena tsy mora sarosaro mafimafy ho amintsika zanak'olombelona ilay hoe anetritena na ianao izay mandrenanay na izaho ihany koa satria tsy mora zany ry havako satria anatin'ny fanetrentena maro ny zavatra hoe mety hiseho maro ny zavatra hoe mety hitranga nefa Andriamanitra miteny hoe manetrentena antsika sy ianao fa zany dia tsy hitan'ny antsika sy ianao fa Andriamanitra mampahery antsika sy ianao amin'ny alalan'ny fanetrentena. Eto dia misy teny omen'Andriamanitra ianao sy ianao tamin'ny Romana toko 5 dia 7 ka hatramin'ny 5 vakiantsika izany indray ny anjarantsika sy ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana. Aleluia. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomena atsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-ponisika. Aleluia. Tsara n'Andriamanitra anatin'izany fanetrentena zany misy fampanantenana goavana be izay omen'Andriamanitra atsika sanana. Tsy omenatra atsika ry havako anatin'izany fanetrentena zany. Tsy ampamenatra atsika mihitsy satria Andriamanitra nampidina ny fanahy ao anatintsika anatanterantsika zany fanetrentena zany. Ary ihany koa raha miatra amin'izany zavatra mety hoe tsy ho zakantsika hiaretana zany tsika sy ianao dia jereva ny tenin'Andriamanitra manamaromaro nefa fa zany no mahatonga atsika mahazo fitiavana mampitombo misimisy kokoa fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary raha
mitombo amin'ny fitiavana Andriamanitra tsika ianao mbola afaka malala tena tsy verimena ny fanetenteny tsaroa fotsiny hoe ohatra kaiky kely alefa entina antsika ampahirezina antsika amin'ny alalan'ny fanetentena amin'ny fianany ity dia Jesosy Kristy ry havako dia raha nalefa ny rainy tonga nofo taty ambony tany dia izay ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy Kristy nanetry teny izy. Nanetry teny izy satria ina moa ny fanenantsika hoe nanetry teny izy. Nafy ry havako ny zavatra netrehan'i Jesosy Kristy. Nefa izy tompony fahefana rehetra. Afaka miteny izy amin'ireny fahoriana na ny aretany namonjentsika sy anao reny. Hoe aza atao makasika anazy izao zavatra izao. Aza atao mandraiky amin'ny fiainako izao zavatra izao. Aza atao miatra amin'ny nofoko izao faratrano izao. Nefa ny aretan'i Jesosy zany nanetry tena izy hatramin'ny fahafatesana ary nanetry teny izy mba hamonjenantsika sy anao. Dika tiako tsindriana sy ampahirezana antsika sy anao raha misy olona iray afaka manetry tena amin'ny fiainany dia misy satroboninahitra Andriamanitra miandana azy. Misy fahasoavana lehibe izy efa omanin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanetretena izay. Mety misy avy izao anantranonao any, mety misy olona izao mety manafitoana, mety misy olona izao mety misy situation izao tsy zakanao, tsy afaka mafimafy aminao ny atrika anazy. Nefa tianao hoe itenenao fotsiny hoe ilay olona hoe aza atao an'izany aza atao an'izany nefa Andriamanitra eto maminasa tena. Fa raha manetry tena anatin'izany situation antsika dia ianao efa misy fahasoavana goavana be manirainao izay satria izy teny marimarina manome rariny ho an'ny fanentenany Andriamanitra. Azo rariny ianao eto dia mampahiry anao sady dia olona omen'Andriamanitra rariny. Raha manetry teny ianao dia mangina nge ianao zany dia ozy tsika sy anao dia tsy hitan'Andriamanitra ve zany fangina. Tsy midika akory ny fanetren-tena toko dia hoe farisena anao. Tsy izany. Fa mampahery atsika n'Andriamanitra raha manetry tena atsika dia io voninahitr'Andriamanitra io dia miseho amintsika sy anao. Voninahitr'Andriamanitra io dia arotsiny amintsika sy anao io ny anjely Jehova dia hiakitra sy hidiny androtsaka ny valimbavaka satria vao hitan'Andriamanitra fotsiny fa io anao fa misy situation mivavana be eo anohanao ka nanetry tena anao atao an'io tsy ny tena anao hoe vitako ty, tsy ny tena anao hoe zao ty, tsy ny tena anao hoe fa mafy be afa vitako aloha atao. Fa nanetry tena anao nivavaka ianao napetraka anao amin'ny fiainantanan'Andriamanitra iny fiainanao iny, menao anasy ny sehatra tamin'ny adinao iny. Mampahery anao ary havako fa tena mahita voninahitry'Andriamanitra tsika sy anao. Tena hitantsika ny tanan'Andriamanitra manandratra atsika tafiry manandratra ny fanetry-tena. Tsy ho lava tompoko ny fampaherezana atsika sy anao androany fa ny fampaherezana dia maherezy ianao manetry tena ambany tana mahery ny tompo fa ny tana mahery izay tsy fa mahavony io ny ananganany atsika sy anao amin'ny alalan'ny fanetren-tena. Dia izay ny fampaherezana ohatsika hivavaka sotran'Andriamanitra amin'izany teny izany ary ihany koa hivavaka ho anao amin'izao alina izao dia naiza misy anao inona mbola asa mandraraty taonao any dia araka izay dia miposehatra n'Andriamanitra hiasa tenanao ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra hatrany anao asan-data Jesosy. Ray masonao dia misaotra anao mankasitraka tompo amin'ny teny izay omenao anao. Saotra dada fa tsy nadinonao izay. Saotra tompo fa mbola nampaherezinao tanatin'ny teninao izay. Ankehitriny Andriamanitra dia tsy hanay ny angina fa misaotra anao izay dada fa niasa ianao ary fantatra efa manao zavatra lehibe sy mahagaga ianao amin'ny tokantrano amin'ny fiainan'olona rehetra izay mandresy manaraka an'izao vavaka izao. Fa ankehitriny Andriamanitra dia tsy tazona an'izany voninahitra anao fa mamerina aminao satria ianao niasa ianao niteny teto dia isaorako anao izany. Ary raha kopaka amin'irany Jesosy Kristy ny fampaherezana izay tafita any amin'ny olona tsy fahavaly afaka mahita amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako anao mbola hitohy isaotra an'Andriamanitra ihany tamin'ny fotoanantsika androany ary hivavaka dia mihinana zavatra mety efa ny fiainanao amin'izao dia hivavaka anao zahadera marary anao dia sitranin'i Jesosy
dia raha manana olana dia vany olanao asan-drahatotena. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra dada raha menao izany fahasoavana tany dada. Amin'izao fotoana izao niza olo-mandresy manaraka an'izao vavaka izao. Raha mivavaka Andriamanitra raha marary dia tonoako fanasitranina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta. Ary ninona endrika sy tia soa Andriamanitra izay mety ateny amin'izao fotoana izao. Tokony mempisehatra anao Jehovah Andriamanitra, tonoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa mivaza na amin'ny endrikina na amin'ny endrikina tonoako olana vavaka. Eny Andriamanitra ny fafenona anao dada. Ninina endrika fabangana anatin'ny tokantranon'olona tsirairay avy. Tonoako fafenona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny Andriamanitra izao alina mangina izao dia mivavaka ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Angatahako dada ny fiarovana ho an'ny tsirairay avy. Tonoako ny fiarovana ho an'izao alina mangina izao. Vavaka ho an'ny olona izay tsy mahita tory Andriamanitra. Tonoako fa mahita tory izy amin'izao alina izao. Eny izay olona rehetra izay manofo ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nivadika nofo tsara daholo nofo ratsy rehetra izay mety hotrehany isan'andro. Vavaka ihany koa ho an'ny mpamofonao rehetra dada tonoako fa mahita fahitana avy amin'Andriamanitra ny tsirairay avy isam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy misy adinonao. Vavaka ihany koa dada ho an'izay olona rehetra izay mbola mety hiatrika asa amin'izao alina izao. Dia ianao n'Andriamanitra mahery amery anazy, ianao fahita fitia, ianao niaro anazy mahatsivakasy ny ratsy rehetra ny tera-piasana. Tonoako Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany mamantana no voninahitry ny anarany. Mankasitraka tompo fa tsara ianao misaotra ihany koa valom-bavaka sy fotoana lehibe izay menao anay teto. Mamerina voninahitra sy dera sy haja mandrakizay ho anao ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Tsara n'Andriamanitsika amin'izao fotoana izao izara tsodrano sy kristianao ao amin'ny salamo 23:6 dia manao hoe ento koa fahasoavana sy ny famorampon'Andriamanitra manaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra an-trano Jehova andro lafitsika. Amen. Natao aminao irery ihany. Ento koa fahasoavana sy famorampo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra an-trano Jehova andro lava. Amen. Samy tahin'Andriamanitra tokoa dia veloma dia amin'ny manaraka izay. Tahin' Jesosy.